faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Nouveaute gasy ny tenako androany isika de ndondray raha hiresadresaka ny mahakasika ny vaovao izay tena malaza dia malaza tokoa amin'izao fotoana izao tsy inona mo izany fa ny fitohizany fitokonan'ireo vondrony candidat izay manao antsoavo anivoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao mba hitsangana ary hiaradia aminazy ireo hanao izay fangatahana amin'ny fialana amin'ny tsirariny sy ny tsitsiny izay fa mialohan'izay dia azadiny manao commentaire ambanin'ity vidéo tsika ity mba afahana mandravona an'ireny hevitra rehetra ireny ary azadiny ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika azadiny toraka izany hatrany ny mi-abonneo amin'ny chaîne antsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tao Nouveaute gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary androany latsinainy 17 novambra 2024 dia andro ray isany manamarika an'ity raharampirenena eto Madagasikara ity satria amin'izao fotoana izao moa dia tsapa sy hita manerana ny tambazotra tsirasira Facebook iny fa mitokona ireo olona izay mpanaradiany vondrony candidat manao fitakina ary tsy hijanona mihitsy iretsy farany raha tsy mivaly izany fitakina ataon'izy ireo izany hetsika fotsy hatrany moa ny resaka dia araky ny nambarany ireo solotenany vondrony candidat izay nivahiny tao amin'ny Real TV ny zoma 11 novambra lasa teo dia nanao fanambarana moa iretsy farany fa hanao tohy vakana ny mpitolony izany hoe hanao hetsika manodidina niny anosy ina izy ireo izay io tanterahana androany 13 novambra mba anehona ny firaisankina sy ny fitiavan-tanindrazana araka ny nambaran'izy ireo hatrany mbola ao anatin'izay hetsika fotsy zay hatrany moa dia nanao fanintanana ny mpanakanto bodo izay fantatry ny maro moa izany mpanakanto bodo izany ary manana ny lazany tokoa raha resaka zavakanto teto Madagasikara sy tany ampitondranomasina tany nanao antsoavo moa ity mpanakanto ity ny farany ary nilaza izy tamin'izany fa tsy misy mijanona zany eo raha tsy mivaly tanteraka ny tolona araky ny nambarany hatrany mbola ao anatin'ny tolona zay hatrany dia fantatra fa aviany tosy ireo candidat amin'izao fotoana izao ary mizotra ampilaminana manao hetsika aradia be izay fanaon'izy ireo hatrany hosetriny izay fangatahana izay hatrany moa dia androany voafantatra fa voampita any amin'ny sadaiky ny fehenkevitra avy teny Tsimbazaza ny professeur Ranjeva Raymond no nitondra teny ary nitovy avokoa ny zavatra niteneniny izay nandray anjara tamin'izany tsy maintsy ho ataony fifidianana saingy tsy amin'izao endriny izao tsy mahafeny ny fepetra rehetra ao anatin'ny fitsipika ekeny vondrony resam-pirenena izao fifidianana ho atao izao ho izy ireo hatrany isantanin'izay nefa dia nanao fanehoan-kevitra i ministra ny serasera teo aloha tsy iza moa izany fa lalatena rakotondrazafy araky nefa mahazatra moa ity ministra teo aloha ity no isan'ny mpamono afy ny candidat Andrindrina Rajoelina izay tsy mitsahatra mihitsy raha vehivavy manao izany asany izany ary tena mahavitrika tokoa sady mahavita ny asany araky ny nambarany madame Lalatina hatrany moa rehefa nanao fanehoan-keviny izy mahakasika nyity raharampifidianana izay tsy maintsy ho tanterahana amin'ny 16 novambra ity ho izy hatrany dia tsy fahefany sadaiky mihitsy ny mampihembotra na manafoana ny fifidianana fa fanaraha maso ny fizotrany fifidianana no antondian'ireo eto Madagasikara ka tsy anjaran'izy ireo ny hanao fanelanyelanana amin'izany hoy Lalatena Rakotondrazafy izay ministra ny serasera teo aloha manehony ahiahy amin'ny fisianana savorovory ala politika aza ny vondrona Europeanina dia tsy miresaka fanemorana fifidianana mihitsiny mbola mitazona fa andro vitsy mialohan'ny fifidianana fidinana voalohany isika izao ho izy hatrany noho ny zany hiatrika fifidianana isika amin'ny 16 novambra araky ny nambarana tsy ara-dalàna ny fifidianana amin'ny faha 16 novambra satria 9 novambra ny daty navoaka ny gouvernemanta fa io indray no fanazavana noentiny madame Razanamatso député voafidy tao Antananarivo renivohitra nanao fanambarana ihany koa hosetriny izay fanambarana nataony madame Lalatina izay araky ny fantatra moa dia tamin'omaly no nanao faradobaka i candidat Andrindrina Rajoelina izay navorolona maro dia maro tokoa ary tao anatin'ny ambiance tanteraka izany faradobaka izany tora jofo mihitsy ny kianja izay nanaovandreo an'izany faradobaka izany ka tamin'izany no nisy ny fanehoan-kevitra nilaza hoe premier tour de vite hoy ny mpomban'ny Andry Rajoelina tsy misy hanaiky any Cédric itondra Madagasikara kosa hoy ireo mpanositra fiatseham-po lehibe tsy mbola nisy toy izao no niarahako tamin'ireo vahoaka an'Antananarivo hoy candidat Andry Rajoelina hatrany feno tanteraka ny loko volomboasary tany amin'ny collégium satria nasehon'ireo fa iray ihany isika rehetra hita teto indray fa manana ny safidiny mazava i Antananarivo ary hanaprofy izany isika amin'ny 16 novambra ho avy izao hoy izy ireo hatrany araky ny fanehoan-kevitry ny olombitsy hatrany moa dia nisy tamin'izy ireo tonga de nanakina vetrany an'ity hoe feno ny collégium satria tsy maintsy feno ny collégium izy ireo hatrany artiste efa 30 mahery veny tonga ao amin'ny collégium ko nahoana tsy ho feno ny collégium ary efa feno ihany koa ny collégium tamin'ny andro Lalatina nilatsaka ny ben'ny tanàna ny Tananarivo kinanjo nefa tsy lany izany Lalatina zany tamin'ny ora farany ka tsy mahagaga raha ohatra ka feno ny collégium nefa tsy lany akory ilay candidat hoy izy ireo olona nanao fanehoan-kevitra hatrany raha toa ka nahafeno ny collégium ny candidat laharana fahatelo Andrindrina Rajoelina dia hosetrin'izay ihany nahafeno any Tamatavy kosa i candidat sy tendra nasolony aiko izay nanao fampihalizan-kevitra niaraka tamin'ny artiste maro dia maro hitantsika amin'izany no reny artiste zanaky ny Tamatavy izay isany ankafiziny tanora amin'izao fotoana izao ka tsy mahagaga raha ohatra ka mahavorolona maro dia maro ireo candidat roa lahy reto satria samy manana artiste kalaza avokoa hosetrin'izay fietsiketsehana sy ny fanehoan-kevitra zay hatrany moa dia nanambara moa ireo avy ao amin'ny vondrony candidat tamin'ity androandroany ity
ity raha nanao diabetenitos dia nilaza izy ireo tamin'izany fa ataovy toy ny tsy misy ho izy ireo hatrany ny date 16 novembre izay hanaovana ny fifidianana io satria hatreto dia mbola tsy tapakevitra mihitsy ireto vory candidat ary tsy resy lahatra amin'io date 16 novembre io fa miezaka manao fitakina hatrany mba tsy hisiny izany fifidianana zany amin'io 16 novembre io ary koa mba hiemorana izany date fifidianana izany mba hisiny marimaritra iraisana sy mba hanatsarana ny hoavin'ny taranaka mampara ho izy ireo hatrany ajantsika treo aloha mahakasika n'ity vidéo ity tomboky lasy tomboky vavy manasa anareo hatrany hanao commentaire ambanin'ity vidéo antsika ity mba afahana mandravina andreny hevitra rehetrarehetra mba hanaovantsika vidéo manaraka eo manasa anareo ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasa tanandro hatrany mba hiabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny amsesy tongoata gasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa
aza miagnatsiny anao tiako